vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao mialatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramoka izaho Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fifaliana lehibe indray rasana baby malala miara-panatsika amin'izao fotoana izao. Faly be indray tena ko miana aminao eto androany dia manona ny fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Isa-tokantrano isam-batan'olona izay tonga mifidy an'ity hiaraka aminay aminatin'izao fandarana izao indray. Fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izaho ny Aki Radio mpikambana anatin'ny groupe izay maresy. Dia faly mahita anareo dia fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy. Raha androany vao tonga miaraka aminay dia teteny aminao koa hoe tsy kisendasenda koa ny atongavanao eto fa misy raha ilan'ny tompo anao maharitatra amin'ny farany. Adin'indray sasany inoko fa adin'indray sasany ampahery anao, adin'indray sasany tena ampitombo ny fononao, adin'indray sasany tena ampisokatra ny masom-panahinao. Halleluja. Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny hira ny vavaka izay ho ataontsika eto amin'ity androany ity. Dia tahiny Jesosy daholo. Androany niditra voalohany teto androany dia raha nabavintsika nambiany Tsomakirina ny Koweity. Isika moa izay tafiditra voalohany dia mamahazo tsodrano. Ka androany misy tsodrano mahafinaritra be mihitsy aty menan'ny ranabavy Nambintso Razafy Makirina sy anareo rehetrarehetra izay any Koweity, Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara. Halleluja. Ndao ary tia reso ty tsodrano ty menanareo rehetrarehetra indrindra fa ranabavy Makirina manao hoe any amin'ny Samuela voalohany 2:20, Samuela voalohany 2:20, 2:20. Izy tia dia tsodrano nataon'ny Saoly mpanjaka ho an'ny Davida mialohan'ny nisarahan'izy ireo tsy nifankahitany itsony. Hoy ny ten'Andriamanitra, roy Saoly tamin'ny Davida, ho tahinany ianao Davida zanako, hanao dia hanao ianao sady hatotosa. Amen. Mahakasika anahy io tsodrano io satria izao raisinareo hoe mpanjaka mihitsy no nitsodrano an'i Davida teto. Ary tahaka ny hoe milavolevina kely teo anatrehan'i Davida mihitsy Saoly ny teny nanao hoe hanao dia hanao ianao sady hatotosany hoe ny ahy mety misy fetrany ny ahy mety tonga ny hoe hatreto ny vitako fa ianao kosa ry Davida hanao dia hanao ianao sady hatotosany hoe ho lasa lavitra be. Io koa ny tsofakorana ny ranabavy Makirina androany sy nareo rehetra izay any Madagasikara, any Chine, any Arabia Saodita sy any Koweity hoe andana hanao dia hanao tokoa nareo dia hatotosa ihany koa. Any hanao zavatra nietsika ataonareo ataovy tena ataovy fa tena hatotosa ianareo. Halleluja. Izany hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy fa
ho vitan'ireo sotanteraka reo ane zany a. Halleloia, amen. Hotahinany ianao Davida zanako, anao dia anao ianao sady atotosa, amen. Raha mbinitsomakrina any Koety, Kodanela en Belgique, tonga soa, Mario Tansine Koety, Angelina Diamant, Chine, Marina Tiana Canada, Rava Canada, France, Felana Rakoto France, tonga soa, Razana soa Sylvie, Arabie Saoudite, Kada Kamalala, France, de izy koa Marijo États-Unis, Alaska Patitsy France, de ao ihany koa Erika Rak France, Mami France, Razana Monika Koety, Kota Leoni Koety, Engodina Rodriguez Arabie Saoudite, Iaina ao ambadibadika ao France, de Nambinitsomakrina efa voateniko teo, Engodelina Andrina Sol France, Yama Koety, Lovlitina France, Tozo Allemagne, Andondry France, Shelina Rosmina France, Nety Alexandre Nienne, Rodine Mariano any Koety, Razana soa Sylvie efa voateniko teo, Jonathan Allemagne, Mampionina France, Itody Raonso France, de Bert Sava Koety, tonga soa i Soameva France, Namina Tsiramboaramiel France, Ranabavlina artisanat de Madagascar France, vao natsiaro any Ranabavlina mihitsy aty teo fa vao nanangy didy mihitsy lamosiko teo de voaviny kokotra tam'le le zavatra narepandranabavlina iny le fikokorana lamosiny vao natsiaro zay ho alina. Halleloia. Andrianjafo niasina Madagascar, Taindry Sosia, Eonika, Louisa, Fabricia, ohatra efa hitako teto taloloha teo tonga soa indray ianao nambinitsoa efa niteneko teo, Zamina Camarade Jesosy France, Mami France ozy pasteur, ozy atao amainina zany Mami amainina zany. Andelina Suzelle, Suisse, Taindry Jesosy isika rehetrarehetra. Halleloia. Ataontsika amainina zany de mba tonga aty zany ranabavy Mami. Halleloia. Hotahin'ny tompany antsika mianakavy maritatra amin'ny farany daholo de Andriamanitra manakirem-pahasalamana kasika antsika tsirairay avy ao anatin'izao fandarantsika izao. Andao arytsika aloha milo an'zatra izy andao tsika ametraka ny fotoana eo am-pilatan'Andriamanitra. Rariny raha andeha hivavaka aloha tsika. Andao mpandrosika io ranabavitsika Marijo hivavaka ho an'ny fandarana ametraka ny fotoana am-pilatan'Andriamanitra fa tahin'ny tompony Mbotry Zilda any Koety, Elizatsiala any Koety, Mami France ozy tsika ataontsika mainina fa any Koety aloha izy zao tahin'ny tompo. Andao ary ranabavy Marijo anao ny fitenenana hivavaka fanomboana. Tahin'ny tompo pasteur dia tahin'ny tompo tsika rehetrarehetra mpanaraka an'izao vavaka izao hiaraka hivavaka ary tsika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mbola velom-pisorana anao ny amin'ity fotoana ity indray izay ahafahanay hiaino ny teninao, izay ahafahanay indray mandray hery amin'ny alalan'ny teny izay ampitondrainao ny mpanomponao androany. Misaotra anao zay ny amin'ny fitantananao, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra, misaotra ny amin'ny famindraponao aminay tsirairay avy mbola afaka tonga eto androany. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao satria fantatray fa amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovana ny anaranao dia eo ny tahinao sy anatonanao anay tsirairay avy. Dia angataka famindrapo famelan-keloka aminao izay tsirairay avy tonga eto mivonany amin'izay rehetra fampetipetena-nay nandritra nyity tontolo andro ity. Mamelany elokay mamindrafo aminay tompo fa nofo ihany izay mety solafaka mety misy fotoana izay manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa androany ao ka nydranao Jesosy tena hikorina na dio ny fonay ny fifanahinay ny vavanay ny aminay rehetrarehetra izay manatrika an'izao fotoana izao indray dia
misaotra sadiny amin'izany ranao zany. Ny androany izay mametraka feno am-pelatananao ny fotoana rehetrarehetra, ny mpanomponao izay hitondra ny teninao, ny vavaka izay hoentina eto tena hoe izy fetraika an' Jesosy hosoro ny vava ny mpanomponao ary ny fony tsirairay avy ihany koa dia sokafy mba handray an'izany teninao zany tsy handalo fotsiny ihany Andriamanitra fa tena hoe aniry avy zato eny tsy manam-pataperana any anatin'ny fony tsirairay avy ihany dia ny fanatrehana ratsy rehetrarehetra dia roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tsy ambinina tsy hanapahefana ao anatin'izao fotoana izao fa ny fanatrehanao Jesosy naoka hitoetra ao anatin'izao fandaharana kelina izao dia arovo ny connexion, arovo ny fitaovana rehetra ato amin'ny andramoka iza ao mba tsy hanana ny devoly fahefanana kely fa oka tena hoe ny herinao no iseho ao anatin'ity fotoana androany ity. Dia raha misy reradreraka Jesosy tonga eto androany dia tena hoe feno hery raha misy marary dia ho sitrana indray amin'ny alalan'ny teninao izay hoentin'ny mpanomponao tsirairay avy eto dia ho anao rery ihany ny voninahitra amin'izay rehetra ataona eto ny anaranao Jesosy nanaova izany vavaka izany. Aleloia, amen. Halleloia. Akasitraka indrindra ny Marizao na le fekirana mahafinaritra foana ny fekiranao iny tahiny tompo dia misaotra indrindra tamin'ny fandraisana anjara. Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny maro fity anao dia mitombositra mitombo fahasoavana. Halleloia. Atsika hieno hira hieno torotenitsika rehefa avy eo toroteny henotsika androany hiaraka amin'ny ranabavitsika Kodaniela avao Belzika. Avao Belzika zany ny toroteny henotsika androany taka mazatra moa mitoroteny ny ankizy izay mbola tsy manala amin'ny programa eto mitoroteny ny ankizy eo amin'ny groupe izay maresy dia miverina eto ny tenako mamela belatra ny toroteny izay nitoriny. Halleloia. Zay zany ny zavatra programatsika eto rehefa ohatr'izao satria mety misy aminareo vaovao dia mbola tsy hainareo tsara inona ny zavatra atao eto amin'ity fandaharana ity. Ny atao eto dia izao mifampahery eto tsika isan'andro isan'andro ary tsika mifampahery io dia sady ihany koa miezaka isika izay mivady eto hatramin'izay mampitombo mampandroso ara-panahy anreto ankizy izay iza moa ny groupe izay maresy tsara io zany mba azabaina kely ihany ny groupe izay maresy ireo olona mandray anjara ao ambadika ireo dia ankizy ohatranareo rehetrarehetra ireo ihany fa fotsiny ny samihafa azy dia ireo ilay nanomboka tapa-kevitra handroso lalindalina kokoa dia ndroso tamin'ny ranon'ny batisa dia rehefa ndroso tamin'ny ranon'ny batisa dia izay moa dia efa mitenareo foana ny fomba tsara indrindra ahafahan'ny olona anankiray mitahiry ny ara-panahiny ahafahana mandroso ara-panahy dia tsisy afa-tsy fanaovana asan'Andriamanitra ihany. Ka izay ny tena tanjon'ity fandarantsika ity dia ny ampandroso ara-panahy antsika rehetrarehetra eto na ianao io ary zany mety mbola vao androany ianao mbola vao mijerijery eo dia ny tanjona aorianao no tafiditra ao anatin'ny groupe izay maresy izy moa atao amin'ny groupe izay maresy ny atao dia misy groupe anankiray dia angonina mivady tao daholo izay olona hita hoe tena vonina androso reto olona reto tsy miangoka fotsiny amin'ny fijerena fandarina fa hita amin'io tsy olona mangetahita te androso dia ao amin'izay izy nampianarina baiboly nampianarina ny fahamarina nampianarina ny fotony ny ino moa zany ohatrany hoe ny baiboly izay hijoroantsika fahamarina hijoroantsika eto dia avy eo amin'izay dia natao batisa dia rehefa natao batisa dia hitanareo fa reo mandray anjara manao asan'Andriamanitra vavaka fanombohana vavaka amin'ny firenena indrindra ny toriteny. Halleloia. Dia rehefa mandeha izy ireo mitory dia tsy maintsy eo ny tenako mba mamela belatra sy manampy izay mety madila ny tetenina sy ny mety fampatsiahivana ihany koa raha misy ny mety adinina na koa hoe fanazavana ihany koa misy kokoa satria voafetra ihany ny fotoana fahan'izy ireo mitory. Zay ilay izy dia tahiny tompo farabeny tsy tara loatra koa ianao mbola voahiditra amin'ny toriteny mihitsy tsika izao farabeny tonga soa farabeny moa any Madagasikara ohatran'ny efa namaly ianao maly aiza moa misy any farabeny ivivida tahiny Jesosy rahalahiva indray dia efa namana efa ela tany aloha tany mihitsy mivarotra lamaody izy tamin'izany dia izy novidanako kiraro tamin'izany atao mariazy namana mpiara-pakafy Volkswagen coccinelle kely zay sy rahalahiva ireny tamin'izany nifakapatarina efa ela zany dia ao ihany koa fanindra zavatra manana tahiny Jesosy fanindra zavatra manana
i mami efa narabaiko teo daholo ny akoatr'izay a zay hany gama mbola tsy narabaiko teo ka dia mino finaritra ary mbola voanomboka ozy izy Ionika Louisa Fabricia. Alleluia. Mbola elo hira aloha tsika any Koweto ny farabeniraka izy Koweto namany maminga iza zany no namany farabenina ahitana fandarina teto sa to dia nahita fotsiny so dia namany mami sa iza no mba nitondra ao teto rehefa ohatry zany raha misy olona koa tonga tsara fantatsika koa hoe iza ary mba nitondra ny olona mba hisoratsika ohatra zany hoe misy olona zao etiny Marizô dia tonga le olona dia mba asika présentation kely hoe ianona nitondrana teto dia mba hisoratsika sy entina mbavaka ilo mbola tarika olona hafa vaovao indray. Alleluia. Tompo tiana rakoto ary zaka io le novidianana camp ahoana moa zay trony tsy tadidiko izay azavazava misy kokoa ny amin'ny MP zany fa tsy tadidiko resaka camp zay. Tompo ary tsika rehetrretra andao tsika anao hoe tiritiry any atolotra tsika mpitiavana be ampifaliana be tirity ho voninahitran'Andriamanitra ao ary aniritsika to dia avatra dia hita amin'ny tenin'Andriamanitra hitana rambabitsika ko tany lahy mino finaritra taholy ary tsika. La la la
alleloia. Tena tsara be le hira. Sa ahoana izy nareo? Iny zao tony anankiray, teny anankiray fotsiny mba tsaronoto anatin'leriny azo tena mba nankasika hoe potraky ianao fa tsy maty. Alleloia. Potraky ianao fa tsy maty raha Jesosy ombanao. Alleloia. Mahereza Jesosy matoki fa Jesosy ombanao. Ka saina kanefa tsy very izy le teny mahereza tsika rehetrarehetra. Fangona fa tsy mety vo. Any zao te daholy potraky ianao fa tsy maty lotony ianao vo mainka madio maromaro le teny teo. Tsara be le hira mampite amerina kely mihitsy. Dao averiny dao averintsika lira teo ohatra mahafinaritra. Samy mitadidy am'lira fa tiako mba hampahery anao koa ty hira ty. Alleloia. Matoki ny titran'le hira dia dao averintsika ary. Mety aminareo averintsika? Impiry ianao no efa lavo izy ama. Alleloia. Dao atsika averintsika ary le hira ho voninahitr'Andriamanitra. Jesús de chiste. Ahora, voy a cambiar. Ahí topa. Just see me.
Alleluia, tena tsara be le hira satria mampionina moatsika fa mampionina no nanotra antsika niriny androany. Alleluia, de tahiny tompany antsika tsirairay avy satria mampionina tamin'ny hira nafinaritra be fa tena nampahery. Andao atsika eny toriteny. Alleluia, eny toriteny tsika entin-dranabavitsika Kodanela avy ao Belzika ny toriteny androany. Vita moa ny toriteny dia veroneto ny tena koa mamirapiratra mitondra famirapirana hoan'ny toriteny ao tsy dia misy filazana firy fa ndratrika dia toriteny ary tsika meno finaritra daholo ary tsika rehetrarehetra dia ao aoriana amin'ny toriteny veroneto tsika mamirapiratra ny tenin'Andriamanitra ny tenako. Tahiny toparintsika Kodanela anao ny fitenenana. Rehetra teny Jesosy koa pasterisy mianakavy dia mbola raisiko fahasalamana aminary ary malala mizara tenin'Andriamanitra eto amintsika androany. Ny tenin'Andriamanitra izay entiko fampaherezana amintsika eto androany dia hitantsika ao amin'ny salamo 4:7 andininy 7:20, salamo 4:7 andininy 7:20. Ny vakitsika ny soramandra vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny fampitarenana amin'ny Andriamanitra noho ny fampahorinana ataon'ny lozabe. Ny fampitarenana amin'ny Andriamanitra noho ny fampihorinana ataon'ny lozabe. Vakina ny teny: raha be ny ahiahy ato anatiko dia fampifalia amin'ny fanahiko ny fampiononanao. Zafady averiko indray mandeha: raha be ny ahiahy ato anatiko dia ny mampifalia ny fanahiko ny fampiononanao. Amen. Zay ny izy ary avy malala dia marobe ny mety misy olana zany manoloana ny fiainanao, mety mandalo olana maro samy hafa anao ary misy zany karazana marobe ny zay ny manoloana ny fiainanao, ao ny karazan-javatra maro isan-karazany ao na amin'ny asanao na manoloana ny fiainanao na amin'ny fianakavianao na amin'ny ankohonanao. Fa androany ary avy malala misaotra amin'ny Jesosy atsika fa efa manana ny Jesosy atsika mitondra fanahy fampiononana ao anatitsika. Nefa Jesosy efa tsy misarika amintsika izy. Ninona izay olana manoloana ny fiainantsika manjety amin'ny fiainantsika io, fa Jesosy no efa manome ny fanahy masina ao anatitsika. Ary tokony izany atsika tsy ho hanana ahiahy, tokony atsika tsy ho hisy izany tavitra izay amin'ny manoloana ny olana izay manoloana ny fiainantsika io. Kanefa ary avy malala mety mafy ny olana izay andalovanao, mety ataon'olo tsinotsino anao, mety aifikifika ny olonao na amin'ny tany asanao na eny amin'ny toerana izay alaianao na eny amin'ny manoloana ny fianakavianao na amin'ny ankohonanao. Kanefa dia androany atsika misaotra an'i Jesosy fa Jesosy ne efa manome ny fanahy masina ao anatitsika izay niraisintsika tamin'ny Pentekosta iny, fa Jesosy efa nanome fanahy masina. Iny fanahy masina iny zany efa tsy tokony mampiahiahy atsika satria Jesosy efa anatitsika ao ny fanahy masina izay nomeny Jesosy atsika. Tsika zany tsy tokony hanana zany ahiahy manoloana ny olana izay mandalo amin'ny fiainanantsika. Ary ninona zany olana izay manoloana ny fiainanao ry avy malala, tsy tokony zany anao hisy zany ahiahy na fatahorana satria Jesosy efa tsy misarika amintsika. Jesosy efa nanome ny fanahy fampiononana fa ao anatitsika, nefa tsy tokony zany atsika misy zany ahiahy fa tsy misarika amintsika zany fanahy masina fa tokony hoe amin'ny finoana andehanantsika ry avy malala
Ary ninona koa zany zay toerana alehanao dia tsy mampilamina anao zany dia tsy tokony ho isy ahiahy koa anao zay amin'ny toerana izay rehetrarehetra izay alehanao. Kanefa Jesosy efa tsy misarika amintsika mandrakizay androana ry hava fa manao fisaorana an' Jesosy atsika satria fa izy efa ao anatintsika ny fanahy masina izay niraisintsika tamin'ny andro iny Pentekosta iny. Dia averiko indray mandeha lehitriny izay nivakintsika teo. Raha be ny ahiahy ato anatiko izy dia mampivalia ny fanahyko, ny fanahy fampiononanao. Izany izy ry havy malala. Atsika zany tokony faly foana na dia mandalo ny olana izay manoloana ny fiainantsika io. Tsy tokony kiva atsika ry havy malala, mifalia foana satria Jesosy efa miaraka amintsika, fanahy masina efa ao anatintsika. Ary Jesosy zany tsy ambelanao irery Jesosy satria efa ny fisaorana foana izay ataontsika aminanjy. Efa anatintsika ao ny fanahy masina. Tapitreto ny toroteniko dia mino aza ry havana fanahy masina ny mamanga antsika tsirairay amin'ny olana izay rehetra andalovantsika ary tsy irery ianao fa mahereza ry havy malala fa Jesosy fa momba anao. Voninahitra ho an'Andriamanitra fa nigadana ho antsika olombelo. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka ranabavy Kodanila. Andriamanitra manakarepa-sabo namaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto indray tamin'ity androany ity. Halleluia. Dia mitombositra dia mitombofa sao amina ranabavy Kodanila dia Jesosy hamaly fity. Halleluia. Salamo efatra amby 70 no nivakiny tamintsika androany. Salamo fa efatra amby 70 andiny fa 9:10. Fa za kosa amaky ny fa 9:10 fa 7:10 fa 9:10 sy ny fa 9:10 hatramin'ny fa 20 no vakiko. Salamo fa efatra amby 70 andiny fa 9:10 ka hatramin'ny fa 20 no indray vakiko angalatsika fampaherezana ao anatin'izany famelabelalana ny toloteny androany izany. Halleluia. Amin'ny anaran'i Jesosy, iza no hitsangana ho hisakana ny mpanao ratsy? Iza no hiseho hisakana ny mpanao meloko? Raha tsy Jehovah no mpamonjy dia efa saika naraka ny toetra tao mangingina ny fanahiko. Fony anana hoe mangozozo ny tongotro dia ny famondraponao Jehovah no nanoana. Raha be ny ahiahy ato anatiko dia mampifaly ny fanahiko ny fampionanao. Hikambanao aminao fa ny seza fiandrianan'ny ratsy izay misaina fampahoriana manohatra amin'ny lalàna. Halleluia. Amen. 7:10. Raha tsy Jehovah no mpamonjy dia efa saiky nalaky ny toetra tao amin'ny mangingina ny fanahiko. Midika ny tenenany hoe nalaky ny toetra mangingina tao amin'ny nalaky ny toetra tao mangingina ny fanahiko dia maty ny dikan'io. Ny fanahintsika rehefa maty dia fanahintsika mandeha mitoby. Fanahintsika rehetrarehetra so zany rehefa maty tsy misy azany toe dia lasany amin'ny afo be zany na lasany amin'ny paradisa. Fa makao amin'ilay toerana karazana ohatrany hoe toerana fialatsasatra ny filazana azy. Na ny mpanao ratsy na ny nanao ny tsara dia tsy misy hoe tonga dia any amin'ny fahaverezana na any amin'ny fiainana mandrakizay rehefa avy maty. Fa mitoby aloha tsika rehetrarehetra eo ao amin'ny toerana lazain'ny tenin'Andriamanitra io hoe raha tsy Jehovah no mba dia efa saraika nalaky ny toetra tao amin'ny mangingina ny fanahy. Ao amin'ny toerana io dia toerana mangina, toerana fialatsasatry ny fanahy. Karazana hoe salle d'attente zany raha hiditra ao amin'ny fitsarana isika. Zay io zay ny dikan'io zany hoe natsorina zany zalaty ny Davida teny eto hoe raha tsy Jehovah mpamonjy dia efa maty ohatr'izay. Izavy izy ndresy lahatra hoe raha tsy Jehovah no nomba azy dia efa maty izy ohatr'izay. Isika rehetrarehetra zao. Misy tamintsika ireo fa sika maty ny aretina, sika maty ny accident, mahatsiravina.
sika matin'ny famoiza-po, sika matin'ny covid, sika matin'ny fanefitry ny covid, sika matin'ny areti-tsaina, areti-po. Alleloia. Fa raha tsy Jehovah no nomba antsika dia efa tsy toetr'antsika. Ohatra zao ny vatantsika mety efa navadiky ny olona raha mbola namadika ny fianakaviana, fa ny fanahintsika efa nitoetra ao anatin'ilay salle d'attente miandry. Ao amin'ny toerana fialan-tsasatra io, fialan-tsasatra ny fanahy io, tena dia miala sasatra ary fanahy dia efa fatapatatra hiandry. Fa misy karazana mbola karazany roa koa io salle d'attente io. Misy salle d'attente toerana mangina mampisy aia, dia toerana mangina fa renao mihitsy hoe mitsahatra ny fanahinao. Any za dia vonoka fantatra hoe ohatry ny voavonjy aty lamo matisa ohatry zao. Alleluia. Misaotra anareo, resy lahatra, mety maty na fabaraka. Alleluia. Amin'ny fotoana io iresaka kely momba an'izay tsika aloha. Fotoana anankiray tena nareo misy an'ilay hoe soon and very soon we are going to see the king. Iny dia misy an'ilay hoe tena mandeha mamaky ny ariky ny fahafatesana io rehefa miala ety tsika efa maty tsika dia tsisy nizaliza intsony miaraka amintsika fa isika resy mamaky vaky an'iny lalana iny mangingina rery mihitsy. Zako nefa mino fa misy anjely mitaridalana ao anatin'izay. Fa eo le fotoana mampitaitaina, eo le tsisy afa-tsy ianao rery, io le tenin'Andriamanitra hoe mimana eo amin'Andriamanitra ao. Ianao rery sy tsisy nizaniza tsotsony ny pastera, tsotsony ny mpanompon'Andriamanitra, tsisy nizaniza tsony eo fa anao rery sisa mandeha rery amin'izay ianao eo. Fa irozy Davida hoe raha tsy Jehovah no mpamonjy ahy, ary Davida zay raha tsy Jehovah no namonjy ahy, na hoe Jehovah no mamonjy. Fa hoy Davida hoe raha tsy Jehovah no mpamonjy, zany isaky ny misy zavatra dia efa mpamonjy. Rehefa hoe mpiaro dia miaro anao foana izy zay, mpiaro dia efa miandry anao foana mihitsy zany ny asany. Alleluia. Raha tsy Jehovah no mpamonjy ahy dia efa saika nitoetra tao mangingina ny fanahiko. Fony anana hoe mangozozo ny tongotro. Teo amin'ilay fotoana nampangozozo ny tongotro Davida. Mandalo ady mandalo problème isika, na iza na pastera, na votom-pinoana, taky ny ahoana rehefa mahita rehefa mandalo ady dia mangozozo daholo ny tongotritsika. Ka hoe mitovy daholo mitovy daholo tsika. Samy mandalo an'io fotoana io, Davida kay nandalo an'izany, mangozozo ny tongony rehefa tratran'ny problème izy. Hoy Davida hoe fony anana hoe mangozozo ny tongotro, saiky ny enjera, saiky ny taraboka, dia niazakazaka ny famondrapon'Andriamanitra. Tonga tena nohana azy. Tsara ngerava ny Jehovah Andriamanitsika io. Vao mitady angozozo sika dia tsy avelany angozozo kory. Nampangozozo antsika ngerava matetika zavatra nataontsika ihany. Ny mampangozozo antsika ny idiran'ny problème amin'ny fiainantsika dia zavatra nataontsika ihany. Avy amin'ny alehan'ny olona nge mahasola afaka ny alehany no ten'Andriamanitra. Avy amin'ny ataon'ny olona no mahasola afaka ny diany. Fa izy ihany mbola miseho responsable anatin'izay, miseho tompona andraikitra, mandray andraikitra, mba tsy hampangozozo, manohana aingana, mbola Jehovah ihany. Raha miteny antsika hoe na iodina ankavitsika na iodina ankavanana, tsy mahita Andriamanitra ohatran'ny Jehovah tsika. Andoana manio tompona. Fa io Jehovah Andriamanitra tsy mahita ohatran'io tsika. Na hoe tsika na hoe. Mangozozo ny tongotro dia ny famondram-ponao Jehovah no nanoana. Hoy ny tena Andriamanitra ilay mahafinaritra be amin'ny Isaia any, Isaia 1:20 haitsika tsy enjery zany Isaia 1:20 dia 10 zany manao hoe aza matahotra ianao. Andatrika 7 mihitsy aloha.
ianao zay fanotantaniko avy tany amin'ny farany tany avy tany amin'ny farany tany zany dia fanotantaniny foana ary tsy navelany angozozo ary natsoka avy tany atsisiny ka nylazako hoe mpanompoko ianao efa novidiko ka tsy mba nariko nanao ny marina ianao tsy nariko ny fihiniko nanao tsy nety ianao tsy ariko ianao za mbola nohana anao tsy avelako very ianao efa nofidiko ka tsy mariko aza matahotra ianao fa momba anao tsara angeravan'izany teny zany misy andriamanitra zany sy mandeha lalana sarotsika misy andriamanitra hoe aza matahotra momba anao tany isika le mitady namana isika le mitady hoe iza nitazona ozy andriamanitra efa nyteneniko anao teny ambony nge fantantanako avy tany amin'ny faranta za nge mitantana anao foana tantana anao foana nge za na dia renanao mieritreritra hoe tsisy mitantana za mitantana anao amin'ny tanana tsy hita maso fa tanana mahery efa novidiko ny atsiariko izy tsy za revana rehefa mandinika nitoeny dia voakasika foana ny foko mahitrehitra iza tamin'ny mpanomponao moa Jehovandriamanitra ny tsy mba nanana fahalemena nanana ny fahalemeny daholo ireo mpanompon'Andriamanitra amin'ny baiboly ireo tena nanana ny fahalemeny daholo na dia tsy teny fotsiny nanana vady anankify zany Jakoba zany niteraka tamin'ny fitsagajagana mihitsy zany Abraham zany namono vadin'olona nankarabadin'olona zany Davida zany azo lazaina ho nanararoatra vahoaka zany Josefa zany satria nafenony ny azy ny arena ny vary tsy nanana don'olona fa tonga dia ozy Josefa hoe inambary meo tany ary zay taloha rehefa manao business dia misy le fomba fiteny hoe business sauvage ozy ny fomba fitenynay mpanao ino am' zany mpikirakira mpandrara zany da hoe mpanao afera sauvage be mihitsy ny ao afera sauvage zany tonga dia tsisy akirara tonga dia tsisy sentiment fa tonga dia afera sauvage tsisy sentiment mihitsy zany fa tonga dia afera io fa tamin'ny Josefa ke tena nanao afera sauvage kely any raha azo lazany zany hoe tsy ohatran'le toetra takina amin'ny kristianina hoe mba miatrany ohatr'izay nanana fahalemeny daholo ripetera ve tsy nanana fahalemeny nanana fa zary tena mahavarina anao hoe Andriamanitra tena rehefa nofidinao tokoa dia tsy mba narinao i Mosesy tsy tafakatra tsy tonga tany amin'ny tany Kanana ny olona nieritreritra hoe zay ny famaizana amin'ny Mosesy tsy niditra tamin'ny tany Kanana nefa ninona nataon'Andriamanitra nalainy velona tonga dia retina any an-danitra ny olona mieritreritra hoe vomafy Mosesy tsy nahazo any tsy niditra teto amin'ilay tany'le tondra bizonzy tantely tsara lavitra noho izany nidiran'i Mosesy za rehefa mieritreritra an'izany dia mieritreritra hoe Jehovah Andriamanitra tena Jehovah ianao tena tsisy ohatranao aza matahotra ianao fa momba anao ary aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra aza mierikerika foana zany tena be ny zavatra mamperikerika baraingo be dia be tao anatin'izay ahoana ty ahoana zao ozy Jehovah aza mierikerika foana zany ny Andriamanitra mampahery anao sady mamonjy anao raha misy olana ianao dia vonjeko tady kivikivy ianao mampahereziko mangozozo ianao toanako eno ozy Jehovah mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako zany hoe izy hita tanako anao aza matahotra fa efa atanako ianao efa eo atanako ianao mampahery anao sady mamonjy anao eny amin'ny lalantsika eny zany vo mitady disy ankivy dia mampahery Andriamanitra raha ohatra le zavatra mahakivy ambony be mihitsy ny anao zany hoe le zavatra mahakivy misy ma zavatra hoe mahakivy jify dia ho vitako fa misy tena miakina manena mihitsy
mera misolisolafaka eo zany atao dia amin'ny anjerany akady dia maty. Amin'iny Andriamanitra tsy mampahery fa tonga izy dia mamonjy. Andriamanitra ke tsy mampahery fanao fotsiny mahery tsara lahy tena mba so mahereza. Miaty mifatsy mahereza. Aderanao mpitaliky zanaka mahereza. Sady mamonjy izy sady mampahery izy no mamonjy. Mitantana anao amin'ny tanana kavanany fahamarinako. Any amin'ny Salamo 7:10 ary misy teny anankiray mahafinaritra be. Mba mario amin'ny Baibolinao Salamo 7:10. Ny ten'Andriamanitra hoe Salamo 7:10 (5). Ny diako maharitra eo amin'ny lalanao ary tsisy olafaka ny tongotro. Tsisy olafaka ny tongotro. Tsy avelan'Andriamanitra solafaka satria maninona maharitra eo aminy. Izany hoe ny dian'ny Davida zany eo amin'Andriamanitra. Tsy avelan'Andriamanitra solafaka ny diany. Salamo 7:70 haitsika tsy enjery rahalahintsika Asafa osisy. Salamo 7:70 (1) Andriamanitra mahasoa ny Israely tokoa dia ny madio. Mahasoa Andriamanitra satria nahoana dia ny 2 fa izaho dia saika ny bolasitra ny tongotro. Saiko solafaka ny diako. Rehefa hoe saiko solafaka dia tsy solafaka zay. Saiko ny bolasa dia tsy ny bolasa. Saiko lasa-dala dia tsy lasa-dala. Saiko maty dia tsy hoe maty akory. Fa teo amin'ilay saika teo Andriamanitra ny tonga nanoana. Teo Andriamanitra ny tonga nanoana. Zary afaka malalako te hampairanao androany. Ho Davida hoe nangozozo ny tongotro dia ny famindraponao Jehovah no nanoana. Raha be ny aia ato anatiko dia mampifanifanahako ny fampionanao. Be ny aia, maty aia, ny aia ao anaty. Ahoana ity Jehovah? Ahoana no avy? Ahoana ny rapitsiko? Raha be ny aia ato anatiko dia mampifanifanahako ny fampionanao. Zany vao misy aia zany ao anatintsika. Zany ngira na tombotra asika hoe vao tonga ny aia dia misy inona amin'izay alefan'Andriamanitra? Misy fanahy fampionana. Ankehitriny nge ny Korintana hoe mamaky Korintana 2 tsara Jehovah ry havana. Tsara Jehovah. Korintana 2 toko 1 rehefa ankehitriny andininy 5:5 andininy 7:5. Korintana 2 toko 1 andininy 7:5 aminaran'i Jesosy manao hoe isaorana ne Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra. Alleluia. Sady mpamindra fo no mampionona. Izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba ahaizana mampionona azy rehetra mitondra fahoriana kosa. Amin'ny fahoriana rehetra. Averiko. Isaorana ne Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Rain'ny famindram-po sady Andriamanitra ny fampionona rehetra izay mampionona anay amin'ny fahoriana rehetra mba ahaizana mampionona azy rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampionona izay hampionon'Andriamanitra anay. Fa araka ny habean'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no habean'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy. Zany ny fampiononana zany. Amin'ny fahoriana rehetra. Andriamanitra tsy manara antsika. Andriamanitra tena mampionona antsika. Salamo 1:20 mety verset maromaro nareo mantsy. Salamo 1:20 nge vakitsika. Andininy 2:7 ny ten'Andriamanitra hoe any am-paran'ny tany ny tsoko anao raha renaka ny foko. Eto aho any amin'ny vatolampy izay avoka tsy tratro. Fa aroko ianao sy tilikambo mafy antsirako ny fahavalo. Oka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay ary aroko ambanin'ny fanomban'ny elatra ao a. Fa ianao Andriamanitra efa nandreny voadiko, efa nomenao ahy ny lovan'izay matahotra ny anaranao. Ny tanjon'ny Davida eto rehefa mandalo olana izy dia miantso an'Andriamanitra izy. Hatrany am-paran'ny tany miantso an'Andriamanitra izy mba hoentin'Andriamanitra eny amin'ny vatolampy avo izay tsy tratran'izany izy. Aentina any amin'ny tilikambo mafy izay tsy tratran'ny fahavalo. Mba afaka ataonao izany vavaka izany nge ravana rehefa mandalo ady ianao Andriamanitra
etony amin'ny tilikambo avo a etony am'le tendrombohitra avo tsy tratra ny favalo misy avo tsy tratra ny devoly afaka hitondran'andriamanitra atsika tareo le fampianarana momba ny voromahery ndray mandeha hoe ny voromahery a misy avo afaka anidina ny voromahery ary tsisy vorona hafa afaka manidina eo amin'izay avo zay fa fotoa dia sempotra tonga dia tsy afaka eny amin'iny ambony intsony raha vo ohatra ka miakatra ambony ny vorona reny zany dia misy ny altitude afahany avo a mety aminy fa ny avo ny voromahery igny hoe taka ny tena ohatra hoe elatra ny karaha taka ny voromahery io avo io ny voromahery reny ny tonga eo fa rehefa tonga eo a tsisy afaka nina le voromahery tsy afaka mankiokory ary ny vorona avo hitondranao amin'ny avo tsy tratra ny fahavalonao any Andriamanitra hitondranao eny amin'ny avo tsy takatra na ny devoly ary tsy atakatra n'io avo amen mangatany zany Andriamanitra eto eny amin'le tendrombohitra avo a eto eny amin'le avo zay tsy ho takatry ny devoly Andriamanitra fa te hanidina ambony avo te hiakatra ambony avo te hitoetra ao an-tranonao mandrakizay a dia hialoko ambanin'ny fanomban'ny elatrao afa amin'Andriamanitra sika miaraka tsisy ninona mahazo atsika tsisy ninona akasika atsika halleluia fony nanao hoe nangozozo doko dia fanondraponao Jehovah no nanoana raha be ny ato anatiko dia mampifaly ny fanahiko ny fampionanao anao izy ny vomatsika namaky momba ny Abakoka nga velantsika vakina jeky le boky ny Abakoka maly tsy manomboka amin'ny andiny 7 zay ny vakitsika manomboka amin'ny andiny 9 hoy ny tenin'Andriamanitra nono mandrea dia mandevilevo ny kiboko reo efa tratran'izany hoe misy zavatra renareo mampatahotra mampitetay dia marary kibo mangodika ny kibo enao malainy polisy ony ianao to dia mangodika ny kibonao iry mandevilevo ny kiboko nono mandrea dia mandevilevo ny kiboko ny molotro ny pararehetra noho ny feo azo ny fahalovana ny taolako ary mangovotra fa tsy maintsy miandry ny andro fahoriana dia izay karan'ny mpanao andeha ny amely ny olonao zany a no ny eloavan'le teny hoe fanadeby sy mamontsy na aza ny aviavy hitanareo arakaraky ny jereo tsara ny fampionana men'Andriamanitra ny Abakoka arakaraky ny nampandevilevo ny kibony zany vomena afahan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maninona zany zakona ngany na tsisy aviavy tsy raha hitanareo arakaraky ny siny le zavatra mampandevilevo ny kibo zany ny nampangovotra anazy vomena naninona na afahana hery ny tenenana inona ndray ny tenenana zavatra anohatra an'le izy izaho izy na dia tsy mamontsy nazy aviavy tsy misy voany voalokoka na dia madisy fandana io akasy mavokatra ny sa na dia vonao zany miondra ao amin'ny valy ary na tsy misy imba apahatra ohatrany hoe rehefa samy angovongovotra ety any ranga rehefa samy andevilevo ety any ny kibo a aloha tonga dia tsisy rehetrarehetra fa tsy maninona reo nge ny ampandevilevo ny kibony mieritreritra an'ireo nge mampandevilevo ny kibony sy mamparehetra ny molony azonareo reo zavatra manomboka amin'ny 7 sy 9 nge reo nge le mampandevilevo ny kibo reo nge le problème le mampandevilevo ny kibony Abakoka fa tonga dia tereny mihitsy reo zany to dia midina ny mpanahy fampionatra dia saza mirarahandreo zany fa tsy problème reo dia tsy amontsy naza ny aviavy tsy maninony zany ianao fa zao fotsiny ianao dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany dia ravoravo amin'Andriamanitra ny famonjena satria nahoana diny fahasimivolo ianao Jehovah tompony tanjako ary manao tongotro tahaka ny dera vavy izy ka mampandeha eny amin'ny avoana io le ny tenin'Andriamanitra tary amin'ny Salamo 4:7 teo mitady angozozo ny tongotro izy dia tamy izy ny famondrapony tonga noana io Jehovah tompony tanjako manao tongotro tany dera vavy izy zany hoe nireo rehetrarehetrareo zany nampandevilevo ny kibo tokonyndreo araraka tanteraka ny Abakoka fa teo mihitsy ny teny hoe Jehovah tompony tanjaka manao ny tongotro ny dera tonga dia natanjaka ny tonga tsy mijanona teo ny fiainany vomena andeha tahaka ny dera vavy izy saoty tsara mihitsy dera vavy
ry havako maherezy ianao maherezy tsika rehetrarehetra fa manompan'Andriamanitra sika. Romanina toko 5:1-5 ko am'izany satria mpanao marinina tamin'ny finoana tsika dia isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Tamin'ny alalany koa rehefa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana itoerantsika izao ka dia ohatra isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ratsy zany ihany ohatra isika hifaly amin'ny fahoriana dia amin'ny fahoriana satria fantatsika fa fahoriana mahatonga faharetana ary faharetana mahatonga fahatsaram-panahy voazatoetra ary fahatsaram-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana ary fanantenana dia tsy mampamenatra satria fanamasina izay nomenantsika no nentin'ny napidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao-potsika. Afombola sy nanan-kely dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro hamonjy ny ratsy fanahy. Azakisy nisy olona manaiky ho faty hamonjy ny malina fangamba hisy ihany ny sasany sahay maty aza hamonjy ny mpanozo. Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika afombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Maty hamonjy antsika Kristy avako. Kristy mihitsy hoe maty hamonjy antsika dia tsy ho voavonjy tsika rehefa manana finoana, manana fanantenana, aza kivy, aza mierikerika foana, aza mety mangozozo fa manan'Andriamanitra velona isika ary manan'Andriamanitra tena mitsino sy miampy fiainantsika. Halleloia. Petera voalohany toko voalohany 1:5. Petera voalohany toko voalohany 1:5. Izany ny ravoravoana dia ampahalelovina vetivety ankehitriny aza amin'ny fakapana maro samihafa azy ianareo raha tsy maintsy izy izany mba ho hita ho fiderana sy voninahitra rehefa karazana ny fizahana toetra ny fonareo izay tsara lavitra mihoatra noho ny volamena mety ho simba na dia voazatoetra tamin'ny afo azy dia amin'ny sehon'ny Kristy izay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria nareo dia ravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra mandray ny antony fonareo dia ny famonjena ny tany. Ao anaty ady ianao zao taorina ireny teny rehetra nitoriana taminao ny tenenina teo ireny dia manana fifaliana. Ny ampahatanana fampianatra Jesosy tsika tena mandalo ady mbola misy fifaliana. Za hitanao io zao iziko avim-belona aminao dia mandalo tsy fahasalamana kely atsika amin'ny teny izao fa tsy ataoko maneligelina ny asan'Andriamanitra izay tokony ataoko satria manino aretin'io mandalo somary tsy marary ny lohako somary nandalo aretina ny do mafy be mihitsy atao talohan'ny fandarana avy ny asa riva iny tsy haiko natratra ny anandro be na tsy haiko na tension na tsy fantatro izay mahazo ahy fa tsotra fotsiny raha moa za tsy manan'Andriamanitra araka ilay izany ataontsika teo marary andoha fa tsy safotra. Halleloia. Ny andohako ny marary fa mivavako hitenenan'Andriamanitra. Halleloia. Oka ho hisy fiderana sy voninahitra ary fankalazana foana eny amintsika. Halleluia. Satria matoky an'Andriamanitra izy. Tianao Jesosy. Tsosy lafaka ny tianao. Raha mangozozo ny tombotrao izy mandalo azy eto androany. Mety misy ady lalovanao tokoa. Vao tany amin'ny hira voalohany tsika androany dia nampaherezana. Halleluia. Vao tany amin'ny hira voalohany tsika androany dia nampaherezana. Mandalo ady ianao manantenana Andriamanitra. Andriamanitra vao manomboka mitady angozozo, vao mitomboka zany ny adinao, Jehovah efa tonga eo amin'ny toeram-piadianao sady. Vao hanomboka ny adinao, vao hanomboka fotsiny ny adinao, Jehovah efa eo amin'ny toeram-piadiana, eo amin'ny kianja filalaovana. Ny ataony voalohany, vao mitady angozozo ianao dia ianao ny tohanany voalohany. Tsy avelany andeha hiady mangozozo zany ianao. Olona andeha hiady zany misaotra raha navavy marisy alina. Olona andeha hiady zany tsy olona mangozozo. Misy olana eo anoloanao dia izao somary ketraka aloha mandeha vilevo ny kibo mieritreritra ny olana fa eo Andriamanitra dia efa tonga. Misaotra nareo rehetrarehetra
tahiny tomponareo. Alleloia, amen. Tsy avelan'Andriamanitra reo zany nareo hoe efa nifidiko kosa izy dia tsy mba nariko. Alleloia. Dia zao aza matahotra ary fa momba anao ary aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao. Mitantana anao amin'ny tanakavanany fahamarinako hoy Jehova tompony maro. Alleloia. Verana vakina farany le tenin'Andriamanitra teo salamy fa 4:20 dia aza dino. Fony anana hoe mangozozo ny tongo dia ny famindramponao Jehova ny nanoana. Raha be ny ahiahato anatiko dia mampifanifanaiko ny fampionanao. Ianareo izay manana ahiaha anatinareo any, nareo izay mangozozo amanky anareo ny atokantrano ny famindrampon'i Jehova ao anatin'izao toriteny zao. Ao anatin'ny ahiahanareo io irahan'Andriamanitra fa na ny fampiononana dia le fampiononan'Andriamanitra voalaza tany amin'ny Korintianina 4 teo ampiononanareo ao anatin'ny adinareo. Samita iny tompo mahereza aza kivy manana fifaliana manan'Andriamanitra velona izy. Efa nofidintsika dia tsy mba narina mamperikerika angamba ny zavatra mandalovanao fa za mbola teteny aminao mbola sahan'Andriamanitra no miteny anao na dia anatin'io problema mamperikerika ny olona rehetra io mbola tian'Andriamanitra, mbola sahan'Andriamanitra miteny aza mierikerika foana. Mierikerika foana ny tian'Andriamanitra teny zany mierikerika mitsantontsika mierikerika foana. Eo fantatr'Andriamanitra zany, fantatr'Andriamanitra fa tsy maka izy io aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra. Alleluia. Mitandanao amin'ny tananakavanany fahamarinako ao izy. Mario ambebolonao dia amin'izay no maheny salamy isa 1:20. Aza matahotra fa momba anao ary aza mierikerika foana fa zany Andriamanitra ao mampahery anao sady mamonjy anao. Mitantanao amin'ny tananakavanana tsy akavy. Andriamanitra tsy kavivy amonjy anao sy tanao amin'ile manavanana anazy mihitsy io. Ho tahiny tompany itsika rehetrarehetra. Mino fa mahery ianao dia tahiny Jesosy manana fifaliana ampionona anao any Andriamanitra. Amen. Tapitra ny tolotentsika. Takany mazatra raha misy aminareo maniry izara fahatsapana. Iny ny kantoko iny nalefako ao anaty commentaire iny samy mijery iny ny kantoko iny raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia afaka atsonareo messenger ko akiradio andramoka izao io ny kantoko. Raha misy aminareo ary voakasiky ny tenin'Andriamanitra izatra tsapanareo na voarainareo na toko hoe inona tena mba nandonanareo tao nakasika anareo dia afaka manao appel nareo mizara fahatsapana ray minitra ihany ny tenenazy rehetra miantso eo misokatra ny messenger izara fahatsapana tsika dia eno ira mahafinaritra be tsika dia ivavaka tsika marina ny fotoana rehefa misy ary ve aminareo no iantso izara fahatsapana tamin'ny toriteny izay eninareo tamin'ity androany ity. Tsy hotely groupe zay maresy ny miantso fa nanareo mpijery ireo afaka miantso daholo. Efa isoratako io ny kantoko dia kante akiradio andramoka izao ny appelenareo amin'ny messenger dia afaka miditra en direct nareo mizara fahatsapana izay tena nakasika nareo tao anatin'ny toriteny. Misy roa na telo na efatra dia isorinareo zany isorin'Andriamanitra mba mampahery anay rehetrarehetra ihany koa ao anatin'izay fizarana fahatsapana izay. Ndao rehefa nisokena ny appel voalohany raha latojo teny tompo raha latojo ianao nizara fahatsapana voalohany inona raha fahatsapana raha latojo. Izao sika rehetra na zany tena nakasika anay atao amin'ile Isaia toko 4:20 dia ny fahasivy rehefa natsoko dia tsy mba ariko ny tenin'Andriamanitra efa nofidiko ka tsy mba nandiko. Rehetra nakasika na hoe tsika marina dia tsy nanin'Andriamanitra nefa dia samy nanana fahalemeny daholo na dia mpanompon'Andriamanitra tao anaty baiboly dia nanana fahalemeny Davida sy Abrahama rehetrarehetra. Inona moa tsika tsy nanana fahalemena fa mahakasika ny toetran'Andriamanitra tena be fitiavana tena tiana tsika dia nofidiny dia hatramin'izao iretintsika mbola fikirin'Andriamanitra dia tena nahakasika kely mivoaka mankasitraka pastera
sy anapavokoa dia nilany todratory-tena tainjasasy taholy. Aleloia, mankasitraka indrindran-dralatoditsika to anatin'izay fizarana fahatsapana izay daoka androtsika indray ny anabavitsika mami, anabavitsika mami koa manao appel hiditra ihany koa izy ao anatin'ny fizarana fahatsapana. Tay tompo raha anabavy mami anao avy hatrany ary ny fitenenana inona amin'ny fahatsapana voarainao tanaty toriteny. Jesosy pastera ny fitsapana izay voaraiko ny mbola fonana ny salamo sy faharekam-bentony ny faharesy dia hoe any am-parantany no tombatanao izy Andriamanitra dia fa arika ianarika Kristo mafy ansura amin'ny fahavalo hoe nadiman-dala adimanta azasika raha finitsika amin'Andriamanitra tena hoe hafakatsika manana droit mangataka amin'Andriamanitra ndeha amin'ny toerana abondrindra ngatsika ny adintsika fa amalitsika Jehovah-Andriamanitra tena kasala salamo faharekam-bentony mankasitraka pastera. Aleloia, mankasitraka andrana-bavy mamia tanatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manakile-pasoavana ny hamaly fitianao raha anabavy mami. Mbola misy apainlatsika ato dao ampansotsika indray ny anabavitsika tiana rakotoary zaka eto Frantsa. Tay ny tompo raha anabavy tiana, inona ny fahatsapana voarainao tadidinao tanatin'ny toriteny. Taindry Jesosy pastera dia misaotra amin'ny fitenena taindry Jesosy tsika rehetra. Ilay teny mahakasika be anaty pastera dia ilay teny pastera hoe anaty baiboly hoe après un Pentecôste tsika efa naharay fandray masina ka raha misy zavatra hoe loza mahazo antsika na hoe resy ary tsika dia tokony hoe andresy fontsika satria efa azotsika amin'ny fahazavana dia andresitsika eo anatrehan'izao tontolo izao niza ny eo anoloantsika ninona ny zavatra mahazo antsika dia mahereza ry avamalana mandray fahasoavana mandray fahazavana. Aleluia, amen. Aleloia, mankasitraka ny ranavavy tiana rakotoary zaka ihany koa nizara an'izay fahatsapana izay fisaotranareo rehetra tamin'ny fizarana fahatsapana fa nareo moa rehefa mizara n'ireny dia na izahay koa ary mba voakasika. Aleloia, mba voakasika koa izay ao anatin'le izy hoe nisy zavatra voarainareo tokoa ary hoan'ny olona izay nieno ihany koa misy zavatra mety nandalo teo aminy tsy voarainy nefa amin'ny fizarana fahatsapana izay ataonareo dia lasa voarainy indray izany ka dia mankasitraka anareo dia Andriamanitra manakile-pasoavana ny hamaly fitia atsika tsirairay avy. Ira ataontsika ty ira ataontsika matetika izy tia ampionona atsika ao anatin'ny le teny teo hoe le ten'Andriamanitra hoe raha be ny aya ato anatiko dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao. Ataontsika angataka amin'Andriamanitra miteriteo mba hampionony Andriamanitra. Ataontsika izany asoa misy izarana fahatsapana ato vakiko kely ny fizarana fahatsapana nataondrana babibartela na dia tsy afaka miditra amin'ny appel ary izy vakiko ny fizarana fahatsapana ny tereniny izarana fahatsapana ozy izy pastera fa tsy afaka miantso nakasika be nakasika hoe na be ayaza ato anatiko dia ampifaly ihany fanahy fampiononanao. Raha misy zany ny aya dia tokony tsaroana trano fa Andriamanitra mandefa mifampionona foana ho an'izay mitady azy mampirisika foana izany atsiaro an'Andriamanitra amin'izay rehetra mitranga fa tsy tokony erikerikery tsiaroa. Amen. Saotra andrana-bavivaritaina atao anatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manakile-pasoavana hamaly fitianao ihany koa. Ndao ary mino finaritra antsika rehetra ampionony tarika ikatro alefantsika amin'izao fotoana izao.
Jesosy sotranao zay Jesosy malala fa tena mampionona ny tokoa ianao Jesosy fampionona miavaka mba tonga ny anam-pifaliana na dia ao anatin'ny adinay azy Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy misaotra fa voaray ny afatra tamin'ity androany ity, misaotra fa tena nanoana ny tongotra tokoa ianao raha vao mangozogozo izahay. Ary raha tsy ianao Jehovah ny mpamonjy anay dia efa nalaky ny teratany amin'ny mangingina ny fanahinay. Misaotra Andriamanitra fa voaray androany fa na dia misy aza ny aya raha be ny aya aty anatinay dia mampifaly ny fanahinay ny fampiononanao Andriamanitra midina vao an-danitra ao. Misaotra Jehovah Andriamanitra, ampionony foana izay Jehovah Andriamanitra, mba ampionony foana izay Jehovah Andriamanitra anatin'ny adinay fa tena mila anao zay. Tsy tokony ho kivy zay, tsy tokony angozogozo, tokony ahery foana manana anao Andriamanitra, tokony ahery foana manana anao Jehovah Andriamanitra. Andriamanitra avo indrindra, Andriamanitra tsy to, Andriamanitra lehibe, mpanjakanay, tianay, maminay Andriamanitra. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Taio Jesosy izany teny izany mba ho voaray ny tsirairay avy. Taio izany teny izany Jehovah Andriamanitra mba tsy ho very anjavony fa ho voatahiry ato anatin'ny fony tahaka ny teo ambonin'ny vato fitsaka izay soratanao tao an-danitra tao. Mba ny tananao mihitsy Jehovah Andriamanitra nanohitra izany teny rehetrarehetra izany ato anatin'ny fonay ho voarakitra tompo ary tsy ho verivery maina. Misaotra Andriamanitra. Voninahitra ho anao, misaotra ny amin'ny fataterana amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny connexion, misaotra ny amin'ny reto mpanomponao izay tonga, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Era laza misaotra ho anao Andriamanitra, mankasitraka ny amin'ny zavatra rehetra. Dia vositsana dia afatrao amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka, na dia litera ray aza, na dia voy iray izy anafafy, tsy afaka hitsaingoka an'izany ny devoly sy ny Satana. Fa ny teny rehetra izay nafafy teto androany dia hamoa avy zato teny any ampon'ny tsirairay avy, hamokatra mitondra fahasoavana ho fiainana mandrakizay hipopoky anatinay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluja, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, ndao mpandrotsika nanabavintsika kadaka malala ivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo raha nabavin-kadaka hanao ny fitenenana. Tainy tompo pastera dia tainy tompo daholo tsika rehetra dia hiara hivavaka tsika tompoka mararatsika fotoam-bavaka tsika amin'ity hariva ity. Hiara hivavaka tsika tompoka. Mbola faly midera mankalaza ny anaranao zahay Jesosy malala ao. Tena faly zahay Jesosy fa tena nahazo ny teny mamy avy aminao izay nentin'ny mpanomponao. Misaotra Jesosy malala ao fa tena hoe nasolafaka aza zay Jesosy ianao Jesosy dia eo anaty anay manarina anay amin'ny lava ianao Jesosy malala ary Jesosy mpamonjy raha tsy teo ianao dia tsy hay hoe taiza zay Jesosy mety efa maty zay Jesosy malala fa tena misaotra ny fitiavanao Jesosy malala tena hoe Andriamanitra tena be fitiavana ianao na dia ao aza ny tena zavatra maro Jesosy ataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia ianao Jesosy tena mpamonjy anay hatrany tsy manary ianao Jesosy malala tena misaotra ny fitiavanao Jesosy malala tena hoe tsy hainay ny tsy hisaotranao Jesosy tena hoe na dia solafaka tokoa izahay
ianao Jesosy mpamonjy dia mialoha lalana anay hatrany manangana anay amin'ny rehetrarehetra izay ataonay dia misaotra ranay izay an-danitra ankehitriny izay Jesosy malala dia hivavaka ho an'ny firenenay Jesosy tena mbola mangozogozo tokoa ny izany firenenay izany Jesosy tena mbola anatin'ny fahotana Jesosy malala tena hoe mbola ao aza na dia ao aza izy ireo Jesosy mandeha mivavaka nefa tena mbola mangozogozo Jesosy anao le Jesosy nijery azy ireo Jesosy tena hoe androsan'ny fanahy masinanao ireo malagasina ireo Jesosy fa tena hoe ao daholo ny fianakavianay tsirairay avy reto Jesosy malala tena hoe hiatranao izy ireo Jesosy ao koa Jesosy ny mahantsa ao ny tsy manatafo ao Jesosy ianao le hijery azy manokana ao ny loza maro samihafa amin'izao fotoana izao Jesosy malala dia tena hoe hijerevanao manokana Jesosy ny fanjasananay io Jesosy malala ny marary ny miopaly Jesosy tena hoe isitranao izy ireo dokotera lanitra sy manam-paharoa ianao Jesosy tsisy aretina tsy sitrana na reti-panahy na reti-nofo Jesosy malala misaotra Jesosy amin'izany valim-bavaka omenao anay sahady izany ary raha hisaraka eto ary izay tsy ray avy eto Jesosy dia anao le tantananay amin'ny tokantranonay amin'ny fialana aty Jesosy tena hoe amididina anay ny anjerinao Jesosy malala tsy amelanay irery Jesosy misaotra ranay izay an-danitra ao raha misy zavatra tsy voatony ny bavako Jesosy malala ka hitanao mahasonay tsiraray avy dia anao any anatanteraka an'izany aminay tsiraray avy eto Jesosy malala dia raha ny anaranao Jesosy eo alleluia amen. Alleluia mankasitraka indrindra andranambavy kadaka tamin'izany vavaka mamy namarana ny fotoana vavavan'ny firenena tapitreto fandarantsika raha mbola sy tongany amin'irao anatra Jesosy tahiny tompo velonena somatsara daholo koa tsika dia rapitso alleluia amin'ny 3:00 dia araka amin'ny groupe izay maharesinareo ao anatin'ny fandarana takariva mahafinaritra alleluia dia ny amin'ny alina moa amin'ny sivora sasana miaraka amin'ny tenakeo tsy ny ekipa manaraka vavaondraynareo misaotra nareo tonga teto matoka fa tsy matiantoka nareo tonga teto dia misaotra ankasitraka ny fidy niaraka tamin'ny teto androany dia samita fandriamanitra daholo iaraka tontolo andro mahafinaritra be nao rapitso akiradio point radio 1 afahanao meno ny japeo akiradio mandeha andro amanalina misy toloteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina rapitso amin'ny folo maraina averinao amin'ny radio atsika izao fandarana zao raha mbola te hihaino fandroana ianao dia amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva koa misy toloteny hafa indray samita iny tompo maherezy daholo tsika rehetrarehetra alleluia amen.